Fikafika fotsiny ihany ny tsy mbola hamoahana ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta tarehiny Saint Christian ary efa fantatra fa tsy misy zavatra hiova hoy ireo mpanao politika rehefa nanontaniany ny mpiasan'ny Kolo TV mahakasika izany ny omaly. Horesantsika moa ny mikasika an'izany ry tompoko vavy sy tompoko lahy. Fa mialohany hiresantsika izany sy hiresantsika ny zava-misy dia azadino aloha ny miabone ny chaîne antsika, azadino ihany koa ny mametraka ny commentaire ary noho ny farany dia asio j'aime ny vidéo. Zay ary no ela andeha ary ataontsika izany fanaovana abonnement izany milohany hiresoantsika amin'ny zavadrehetra ndao ary. Ny mampiavaka isika ato anatin'ity chaîne ity dia noho ny isika milaza ny zava-misy ary tsy manavaka ny zavatra mandalo, izay zavatra rehetra mandalo dia ho lazaintsika daholo ato anatin'ity chaîne ity ary izany raha teo no nampiavaka atsika hatrizay. Hiresaka kely mikasika ny mpanakanto Tanzomena isika, rehefa namoaka ity sary ity moa ny mpanakanto Tanzomena dia nanome hafatra izy no any mpanaraka azy. Toy izao moa ny hafatra izay nomeny mpanakanto Tanzomena: tsy misy dikany akory ny fanakianana ny zipo fohy anaovan'olon-kafa raha izay rehetra mandalo afaka manainga ny zipo lavanao oka hatsahatra ny fitsarana ivelany, hoy hafatra ny mpanakanto Tanzomena. Mifono zavatra be dia be moa izany hafatra omeny Tanzomena izany satria misy ireo olona tia manakihana olona manao zipo fohy nefa ny olona rehetra dia afaka manainga ny zipo lavany ary tsy misy dikany akory ny zipo lavanao raha ohatra ka fitondrantenanao no ratsy, hoy hafatra izay nomeny Tanzomena. Tsy dia idirantsika loatra moa ny mikasika ny hafatra izay nataony Tanzomena fa isika dia mizara fotsiny fandeha ary isika hilaza zavatra hafa indray izay misongadina sy mandalo ao a Madagasikara, indrindra ny zava-misy ary ny fanehoan-kevitran'olona be dia be ihany koa. Ity anankiray hafa ity moa dia tovolahy iray 70 taona no nangalatra tao amin'ny trano niasany. Tany Isaingy ampanefy ny 13 Jolay lasa teo moa izany tranga izany. Vola 8 hetsy sy 3 tapitrisa ariary no lasany ary nentiny nody tany Morarano Ambatolampy. Raha araka nire moa dia efa nividianany radio karta ary efa nividianany akanjo vaovao ihany koa sy ny finday vaovao, indrindra nividianany famantaranandro ary borety eo vola izay azony io ka ny 4,8 hetsy ariary no sisa ny ambiny hitany zandaro tany aminy, izay efa nafeniny tanatiny tafitrano. Zay moa ny tranganisy tany ampanefy ilay resaka vidikisoa 3 tapitrisa ariary mahery lasan'ny mpiasa antrano koa dia zarainay aminareo ato anatin'ny ity chaîne ity satria anisany vaovao nisy izany ary zavatra malaza sy misongadina ihany koa. Ndeha ary isika hiresaka kely ny tsipikanety be na hoe resaka petanky satria nasiaka ny fiverenan'ny malagasy tamin'izany resaka petanky izany. Resin'ny malagasy tamin'ny isa 13 ny frantsay tamin'ny lalao ampahefadalany ny mondial Montpellier ny alahady lasa teo. Tafaverina tanteraka anatin'ny lalao ny malagasy taorian'ny fampiatona nahazo azy ireo tao amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Arak'izany dia nanatrika ny petanky masters izy ireo, mpandresy tany Valréas voahengana ihany koa ary izao namiratra tany Montpellier izao indray. Nanakoako tena nanakoako teo amin'ny tontolon'ny tsipikanety be ity fandresen'izy ireo ny frantsay ity ary nisy aza ireo ny laza fa brésilien de la pétanque ny malagasy. Tena ariarian'ny malagasy zany satria tena manana ny hanitra ho azy ny Madagasikara, indrindra ny mpilalao malagasy dia anisany manana ny fahaizany avokoa ka izany indrindra no ilazako hoe ariarian'ny malagasy zany. Ary ny filazan'olona hoe brésilien de la pétanque ny malagasy dia midika izay fa tsy misy toa izy ireo raha ohatra ka filalaovana petanky. Rehefa voaresaka ary ny mikasika ny petanky na hoe tsipikanety be dia ndeha isika hiresaka kely ny resaka hip-hop. Tompon-daka ny hip-hop i Fabio Kido ary horesantsika ato anatin'ity video ity moa ny mikasika an'izany. Norombahan'ny Fabio ny laharana voalohany aty amin'ny ranomasimbe Indiana tamin'ny fifaninanana iraisam-pirenena taranja hip-hop. Marina fa ny antotena tanteraka izy nandeha niatrika ny lalao famaranana tany Maorisy ny alahady lasa teo ary ny fanampy tamin'ireo namany izy tamin'izany fifaninanana izany.
Izany zao dia mbola manam-pirofo fa manana ny hanitra ho azy ny malagasy ary manana ny maha izy azy ny malagasy amin'ny talenta ninninona izay talenta atao ary isaorana manokana ity namana ity satria navita ny antotena izy ny fanampy tamin'ireo namany nanandatra ny avo izany fandanana izany ary izao izy dia reharehan'ny malagasy ihany koa. Amin'ny andro anio zao dia mila miresaka kely mikasika an'Andriamanitra isika satria izay zavatra rehetra kinasa dia ankino amin'Andriamanitra daholo ka izany indrindra no hiresantsika mikasika any Hariety. Ity fanambarana izay nataon'ity no entintsika hilazana any izany Andriamanitra izany. Ny fanahy masina anie no hanome fahazavan-tsaina sy ankahery mirary fahombiazana ho an'ny mpanalabaka rehetra indrindra ny baka teknika hoy hafatra izay nomeny Lalatina Hariety Rakotondrazafy. Ny fanahy masina anie no hanome fanazavana sy hankahery ianareo tsirairay indrindra ny fahazavan-tsaina. Izahay koa dia mirary soa ianareo rehetra mpanala izany fanadinana izany mba ho ambinina amin'ny zavatra rehetra atao ary ankino amin'Andriamanitra daholo izay rehetra kinasa. Hiditra amin'ny resaka manaraka isika, ity misy resaka nataony pejy Cool TV ity no hiresantsika vetivety ato anatin' ity video ity. Toy izao moa ny resaka izay nataony pejy Cool TV. Fikafika fotsiny ihany no tsy mbola hamoahana ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta tarihin'ny Saint Christian fa efa fantatra fa tsy misy zavatra hiova hoy ireo mpanao politika rehefa nanontaniana izy ireo mikasika izany ny omaly. Miroso mankany amin'ny fahapotehana hatrany Madagasikara raha ny fanazavana izy ireo araka ity hitantsika ity pejy Cool TV no namoaka ity lezande ity. Efa nahazo vava izay gouvernemanta vaovao izay isika dia tsara ihany koa ny mampahafantatra fa andrasana ny volana aogositra izao ny fanendrena ireo ministra vaovao ao anatin'ny gouvernemanta vaovao araka ny gazety izay navoaka ny Midi Madagasikara. Hiresaka kely mikasika ny hira gasy ndray isika tetsy amin'ny kianjan'ny kanto Mahamasina no nankalazaina ny 5telopolo taona ny niakarany antsehatra ny tarika Rasoalalao Kavia tamin'ny alalan'ny fifandonana tamin'ny tarika Rapolson Mandiavato. Ny tarika Rasoalalao Kavia izay nanolotra hira roa vaovao ho an'ny mpijery nandritra izany fampisehoana izany. Tsy natao ho fankalazana ny lova sy ny vakoka ara-kolotsaina ny hira gasy fotsiny ity hetsika ity fa nanasongadinana ihany koa ny fiantraikany ara-toekarena sy ara-kolotsaina izay naneho ny mahazava-dehibe azy eo amin'ny fiarahamonina. Ireto sary hitantsika ireto moa dia sary fanehoanany amin'izany hira gasy izany mahafaly anay ny mampahafantatra ianareo rehetra ato anatin'ny ity chaîne ity. Fa ireto sary ny ranomasina sy ny sary ny ala-maitso reto kosa dia manambara ny akantony Madagasikara ary Labin de Navana mo ireto sary ireto. Helidrano Navana toerana anisan'ny mahafinaritra ao a Madagasikara any amin'iny distrikany Maroantsetra iny faritra Analanjirofo any no misy any ireto toerana ireto. Ampahafantarinay foana moa ny mikasika toerana misy any a Madagasikara mba ahafahan'ny tsirairay misafidy ny toerana izay azony tsidihana sy ny ireo toerana izay tiany andalovana rehefa malalaka izy ary rehefa te hiala sasatra ihany koa. Zay koa angamba ny namarana ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia tsy adino ny mankasitraka mankatelina ianareo rehetra navitanay ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay halatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataonay lava ny resaka hametrabeloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay kinasa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy gaby eo tsao tsao velomo.